afatra fa efatra ho an'ny province ny Mahajanga. Raha misy ny province izay ataontsika hoe nalaza teto Madagasikara, province ny Mahajanga, ary tany no mampalaza tamin'ny fitoriana filazantsara sady nanaovako asa lehibe tao Mahajanga, nanao asa lehibe tao Majunga ary malaza ao amin'ny faritsy Majunga. Eto dia milaza anareo vahoaka ny Mahajanga rehetra, zanaky Mahajanga zao tenako zao, ary nitezainareo tao, ary nareo nanandratra natoy izao ahy tao nazahoako ny couronne, tao nananganako ny fivavahana kristiana amin'ray. Ka eto dia mampitondra hafatra ho an'ny Mahajanga fa amin'ny fotoana mahalany filoham-pirenena ahy Mahajanga dia hanafitra anao, mpamirapiratra ny Mahajanga, hanandratra ny province ny Mahajanga, anao izay tonga ny Mahajanga ho lasa mamirapiratra mihitsy, karakara ny vahoaka ny Mahajanga ray manontolo mihitsy, ziska ny Marovoa iny, ziska ny Katsepy iny, ziska ny ataontsika Besalampy iny, faritsy ny Boaina ray manontolo, ziska Mevatanana sy ny karazany iny. Tena milaza aminareo fa hanandratra anareo, karakara anareo, hanandratra sady hanafitra anareo miaraka amin'ny Jesosy zao tenako zao, dia mianina amin'ny Mahajanga, mianina zao tenako zao. Fa raha tsy tanteraka ny zavatra nolazaiko tapaholoko ty, lentaonareo aho, vonoy aho raha tsy tanteraka ny zavatra teneniko rehefa lany filoham-pirenena. Fa za dia tena milaza aminareo fa hanafitra anareo, hanafitra anareo, tena hamonjy anareo vahoaka ny Mahajanga ray manontolo, hagnafaka anareo Mahajanga. Ka eto dia milaza aminareo Mahajanga fa tonga zao tenako zao, hagnafaka ny Mahajanga ray manontolo, mpamirapiratra ny vahoaka ny Mahajanga, hagnafaka anareo, hiantoka anareo mahatra rehetra, ireo mijaly rehetrarehetra, karakara anareo, hanafitra anareo. Ka dia mianina aminareo Mahajanga fa hagnafitra anareo. Tonga zaho sy Jesosy amin'izao fotoana zao, hagnafaka ny Mahajanga sy hamonjy ny Mahajanga. Ka misaotra anao nagnaraka an'izay fandaharana izay, misaotra tompoko.